Tamin'ny taona 20 zany hoe misy ny fiara-miasana ilay antsoina hoe coopération décentralisée izay nisy teo amin'ny faritra Itasy sy ny faritra anankiray izay antsoina hoe Nouvelle-Aquitaine any France-any amin'izao fotoana izao. Professionnalisation ny agriculture aty amin'ny faritra Itasy no niaingana tamin'izany fotoana izany, nanomboka tamin'ny 20 izy izahako teo dia ny fametrahana ny ataontsika hoe ireo maître exploitant maika samy fanafoezana anazy izay mpamboly any fotony fanina manokana mba afaka hifampizara an'izay fahaizan'izay indray amin'ireo mpamboly namany ihany koa. Rehefa taty aoriana taty amin'ny taona 2014 taty dia nisy mpamatsy vola hafa toy ny AFD zany niara-nisa lahy tamin'ny coopération décentralisée ary nateraka ny tetikasa mahavitra andiany voalohany. Tamin'io tetikasa mahavitra andiany voalohany io dia nifantoka tamin'ny resaka fanapariahana ny agroforesterie sy ny agroécologie ny tetikasa, fa indrindra ihany koa ny fandrefesana an'izay fiatraikan'izay fanatsarana ara-teknika no entin'izay. Tamin'ny voalohany taona 2014 ny tapitra io andiany voalohany io nanomboka tamin'ny volana Mai 2014 ary faranany amin'ny tapatapaka ny volana tapatapaka ny taona 2014 any ny andiany faharoa amin'ny tetikasa mahavitra. Ny tetikasa mahavitra andiany faharoa dia miasa amina commune 510 aty amin'ny faritra Itasy. Amin'izao fotoana iresantsika izao dia misy eo amin'ny 503 eo ny isan'ireo maître exploitant izay nofaniny tetikasa mahavitra nanomboka tamin'izay taona 2014 izay zany, satria teo no nanomboka nanofana voalohany indrindra tena namoaka amin'ny fomba ofisialy ny maître exploitant ny tetikasa mahavitra. Dia ireo maître exploitant 503 ireo dia miara-miasa amina fianakaviana miisatra amin'ny 705 amin'izao fotoana izao. Ny fomba fiasa dia tsotra ihany, miainga avy any amin'ny fototry ny tena atao hoe fambolena maharitra, izany hoe mifampianarana an'ireo mpamboly ahay hamokatra zezika compost aloha ny voalohany indrindra. Mafamokarana zezika compost satria iarahantsika mahita ny zava-misy aty amin'ny faritra Itasy amin'izao fotoana izao avy aty ambany miakatra tsikelikely mihinana ny tendrombohitra ny fambolena. Izany hoe raha taloha tetỳ ambany tetỳ dia efa nahavoky ny olona, amin'izao fotoana izao efa teriny aty ambany aty dia ireny iarahantsika mahita ireny efa miakatra tsikelikely mananika ny tendrombohitra ny fambolena aty amin'ny faritra Itasy kanefa ny tena anisan'ny olana mipetraka dia hoe ireny tendrombohitra tsy tany misy lampy ireny dia tsy voatazona mihitsy ny tsiron'ny tany raha tsy misy andraikitra raisina mba hitazomana an'izany. Anisan'izany zany ny hoe fampianarana an'zareo inona ny teknika agroécologique mba ahafahana mitsinjo an'izay tsiron'ny tany izay. Hitantsika ohatra tamin'ilay tany izay nanaovantsika fambolena hazo teo nahita vetiver tsika nitsatoka tany anatin'ilay tany namangahazo, anisan'ny tany efa tena kotra izy io ary zay ny anisan'ny natapa-kevitra ny tompony izy io hoe andao hitady hevitra mba hamelomana anazy io. Dia courbe de niveau miaraka amin'izay fanaovana zezika organika izay, courbe de niveau izay natao hitazomana ny tsiron'ny tany mba tsy ho lasan'ny orana. Dia avy eo ihany koa misy ny fanajariana maro samihafa anankitelo lehibe ny tena ataonay amin'izao fotoana izao, fanajariana amin'ny alalan'ny fambolenan'ireny hazo ala ireny ho an'ny tany izay eritreretina fa tena efa kotra sy tsy hita intsony izay tena anaovana anazy. Ary misy tanjona nefa amin'ireny fambolen'ireny hoe anisan'izany ny famokarana kitay izay efa tena tsy misy tokoa ety fotony amin'izao fotoana izao. Raha mitodika kely ato varatra kely ato tsika dia matazana reto kesika kininina vitsivitsy reto anisan'ny novolena tamin'ny tetikasa mahavitra andiany voalohany daholo ireny. Anankiray manarakaraka an'izay ihany koa fanajariana amin'ny alalan'ny fambolena ny resaka voankazo sy ny ala vadim-bola, izany hoe any anaty voly any misy tany efa kotra mbola tiana ho arenina, izany hoe antenaina mbola iverina ny tsiron'ilay tany dia misafidy karazana hazo izay manatsara n'izay tsiron'ny tany izany. Anisan'izany ny cajanus ireny, ny tefrosia ireny, ny acacia anisan'ny tena nisafidiana satria aingam-pitombo izy azahoana kitay nefa ahafahana manao an'izay hoe famelomana ny tany indray mandeha izay tsy mitovy amin'ny sapin izay lasa mapa acide ny tany raha izay ny azo ilazana anazy. Ny fomba fiasa hoy izy zako teo miainga amin'ny alalan'ny maître exploitant rehefa avy eo no manaparika ny teknika, miezaka mandresy lahatra ny mpamboly sy mponina rehetrarehetra manodidina anazy ary amin'ny alalan'izay fiara-miasa amin'ny maître exploitant sy izay mpamboly izay natsoy ny ririmo izy teo hoe zanaka amin'ny fiantsona anazy producteur affilié ny tena mahadika anazy amin'ny teny frantsay dia tsy maintsy mandalo amin'ireny MEX ireny izay prestataire de service agricole de proximité izy ireny midingana rehetrarehetra ahafahana misitraka an'izay ataontsika hoe
tohana ara-teknika sy ny anam-pamokarana izay mety ho zarain'ny tetikasa ho an'ireo mpahazo tombotsoa miara-miasa aminy. Amin'izao fotoana izao taona voalohany amin'ity tetikasa mahavitra andihan'ny faharoa ity, taopambolekazo voalohany ty atrehana amin'izao fotoana izao ny tanjona amin'ny tetikasa mahavitra andihan'ny faharoa dia eo amin'ny 500 hektara eo ny toerana tokony ho ajariana ho volena hazo ala. Ao anatin'ny hazo ala ao zany ahitana ny sapin, rehefa mety ho hazo ala rehetrarehetra, sapin, kininina, acacia sy ny sisa, misy jacaranda, misy palissandre, misy monobois de rose ary ny sasasasany ao. De mitovy amin'izay ihany koa 500 hektara ihany koa akoatran'ilay hazo ala teo resaka hazo fihinam-boa sy ala vatom-boly. Ambonin'izay ihany koa dia mbola misy tanjona ihany koa 500 hektara fanajarianany tany amin'ireny tany fambolena vary sy katsaka sy voanjo ireny. Ilay tany mitovy amin'izao zany izay misy lampy izay tsy ahafahan'ny olona miala ny fambolena anazy dia toroana hevitra sy toroana teknika ry zareo mba ahafahan'zareo mitahiry sy manatsara ny tsiron'ny tany mba tsy ho voasasan'ny orana isa-taona ilay tany izay voleny. Ary toroana ihany koa ry zareo ny teknika agroekôlôjika rehetrarehetra izay mifanahaka amin'izay toerana izay mba ahafahana manatsara kokoa hatrany an'izay famokarana izay.